indrindra amin'izao fotoana izao ny mpitondra teny ny filoham-pirenena sady taleny serasera eo anivon'ny fiadidina ny Repoblika Ramatoa Ranoromaro Lova Asnirina miarabanao tompoko. Miarabanao mampiana. Araky ny fahafantatsika atao anatin'ny fampalalam-baovao efa ny valam-paratsika misy kokoa dia nisy ny valandresaka nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay nanaovany jeritodika ny diany tany Washington azonao fitinina sy tsindrina ve ny mahakasika izay. Ya, nisy tokoa ny valandresaka izay nataon'Andriamatoa Filoha teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha Androany ary natrehany olom-bofidy ary ireo minisitra gouverneur ihany koa ireo minisitra kotra izany valandresaka izany ary narany malagasy mivantana koa moa izany. Raha fehezina ny dian'ny délégation tany Washington DC dia tena nahafapo tokoa ary araka hitanareo tamin'ny fanadidina teo dia zany no tafita ary zany no vokatra azontsika izay mahafaly koa dia noho ny fifandraisan-dahatra nataony Andriamatoa Filoha izany tarihany ary niarahana ihany koa tamin'ireo minisitra ny eo anivon'ny raharaham-bahiny sy ny toe-karena. Raha toka atao teny tokana ohatra dia ny voalohany dia ny fihaonana izay moa izany efa voalazantsika tamin'ny valandresaka izay nataoko alohan'ny ainganay nakany a Washington DC dia ny zava-dehibe voalohany dia ny fihaonana tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale ary izany no nazahoantsika lela-bola teo amin'ny 430 tapitrisana 534 millions de dollars izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampatokisana izay napetraka ary averiko koa ny hoe averiko ihany foana ny hoe nisy an'izany fampatokisana izany satria Andriamatoa Filoha no mitondra ary nanao an'izany fifandraisan-dahatra izany tamin'ny arivon'ireo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola antsika ireo. Raha toka azavaina hidirana kely amin'ny atsipiriany io famatsim-bola io dia mizara toy izao. Ny 400 millions dia na ny 400 tapitrisa dollars dia natokana ho an'ny fotodrafitrasa momba ny lalana. Ao anatin'io moa izany araka ny voalaza teo ny RN10 izay voalaza hatramin'izay fa ary izay tokoa moa no tenen'ireo olom-bofidy sy député nanatrika teo fa mbola tsy nisy fitondram-panjakana après ny fahaleovantena no nilofa ary nijery ny fanatsarana n'izany lalan'izany ka io lalan'io dia tafiditra tanteraka raha mariniko etoana fa tafiditra tanteraka tao anatin'ny drafitra izay namboarina tamin'ny colloque tamin'ny PEM Sud izay natrehan'ireo olona rehetra izay voakasika an'io fampandrosoana any atsimo io. Isika izao izany no hanomboka an'izany lalan'izany lalam-pirenena fahafolo izay ary manomboka any amin'ny Ambovombe, Tsiombe, Belo, Ampany, Ejeda, Bitioky, Andranovory ary Toliara. Ny fanampiny ataontsika ny ampahany faharoa amin'io famatsim-bola io dia mitetina eo amin'ny 430 amby 156 na hoe 134,9 millions izay natokana manokana ho amin'ny fahasalamana sy ny fiahina ara-tsosialy. Marina ihany moa izany fa ny 500,000 dia don izany hoe vola tsy averina ary ny 500,000 izany dia pré vola izay indramina. Nisy ihany koa moa izany raha tsikaritra ireo moa teo tamin'ny lahateny Andriamatoa Filoha teo moa ny resaka izay nitsindreny momba ny RN13 mitera resabe tokoa moa io amin'izao fotoana izao ary tsara ihany ny manamarika fa nisy ny tsindry manokana ny lazaina tamin'io fa ny RN13 io dia miandry ny avis de non d'objection avy any amin'ny Union européenne. Tika ny manamarika fa mizara anankiroa moa io RN13 io dia ny ampahany voalohany dia amin'ny tontolany aro hatrany Ambovombe izay famatsim-bola ekinantsika amin'ny Union européenne izay averiko ihany fa miandry an'izay avis de non objection izay isika ary ny ampahany faharoa dia amin'ny Osy hatrany Betroky izay famatsim-bola madiodio tanteraka ho an'ny fitondram-panjakana malagasy izany. Nisy ihany koa zava-dehibe anankiray
faharoa zay antondian'ny délégation manokana tany a Washington DC dia nanolorana n'ilay hoe plan national de redressement zay afahantsika ataontsika hoe manarina andreo fotodrafitrasa maro zay tafiditra tao anatin'ny crise maro zay natrian'ny Madagascar tao anatin'izany ohatra ny ahitany ny Covid-19 ary ihany koa indrindrindrindra ireo rivo doza zay ny sesisesy ka tao anatin'izany dia nahazo ny fankatoavan'ny mpiara-mombonatoka isika ary zay tena nahavelombolo tokoa ary raha toa ka ny vinavinaina ny teti-bola eo amin'ny 978 millions teo na valo amby fitopolo sy sivinjato tapitrisa dolara teo araky nataony kajikajy nataony teknisianina sy ny teo anivon'ny banque iraisam-pirenena dia 415 millions tanatin'izay na 540 sy efajato tapitrisa no azahoantsika ny fanampiana tena mahavelombolo tokoa zany satria ahafahana manampy an'ireo sehatra maro ohatra ny fotodrafitrasa ny angovo sy ny rano ny fambolena ny fanabeazana indrindrindrindra ny fahasalamana sy ny fiahina ara-tsosialy ary ireo trano fonena zay rava tokoa tamin'iny crise maromaro reny indrindrindrindra tamin'ny rivo-doza tiako tsindrina ihany ao anatin'io fanampiana io indrindrindrindra ny momba ny rano fatatsika loatra manko ny ataontsika hoe ny olana zay sedrain'ny malagasy ao anatin'ny famatsianany rano eran'ny Madagascar koa io tetikasa io zany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay tetikasa nameny Banque mondiale zay ny anarany hoe PAEP ary mitetina eo amin'ny 220 millions de dollars eo na roapolo sy roanjato tapitrisa dolara ny famatsiana amin'io ka ny atsasany dia don zay tsy averina ary ny atsasany dia indramina isitraka an'izany famatsiana sy fanovana lehibe zany momba ny rano ny eto Antananarivo mazava ho azy indrindra ihany koa ny any Atsiranana ny any Mahajanga ny any Antsirabe ny Fianarantsoa Mananjary ary Manakara mariako any fa io tetikasio amin'izao fotoana izao dia ho anivon'ny conseil d'administration ny pitsopitsony madinidinika farany zany zay mbola dinihan'ny Banque mondiale ary ataoko angamba fa raha ataony ny fampiresany ao anivon'ireo dia afaka mananteny isika fa amin'ny volana jona ho avy io dia afaka iroso amin'izay fanatanterahana an'izay tetikasa momba ny rano zay isika menakavy. Tsara ny vokatra noentiny filoha avy any Washington izay maro ireo famatsim-bola azo araky ny nolazainy ramatoa tale teo anisany mampikaikaiky ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny fiakarany vidim-piainana manana vahaolana amin'izany ve ny fitondram-panjakana satria anisany noresan'ny filoham-pirenena andritra ny taditra nataony ihany koa ny makasika ny mety ho fiakarany vidin-tsolika izay hisy fiatraikany tanteraka amin'ny vidim-piainana. Tena marina tokoa ary voalaza tao anatin'izany valandresaka zany zay nentin'Andriamatoa filoha anikeo no momba ny mety ho fiatraikany zao crise lehibe zay ataoko fa tsy tsika rery no mizaka an'izany fa eran-tany dia tsapa tokoa rehefa mijery an'ireny vaovao reny isika na niana manjery dia tena tsapa fa misy crise mondiale moa zany no atsotsika anazy tsy mitsahatra no mitady ny vahaolana ny Andriamatoa filoha ny gouvernement zay tarihan'ny prime ministre ary izay indrindra no namezany toromarika an'ireo ministra androany ny hoe mila mijery ary mila manara-maso any zavatra miseho eny anivon'ireny fiarahamonina ireny isika na ao anivony ny vidin'ny PPN zany ao anivon'ny mety hoe spéculation mety ho ateraka an'izay fa ihany koa dia nanome ataontsika hoe vahaolana izy satria izay moa no maha ataontsika hoe ray aman-dreny anazy voalohany dia tsy maintsy miay ary mijery hatrany zay mety ho vahaolana fanakaiky amin'ny fanandrify amin'ny filain'ny vahoaka isan'andro ka izay indrindra no natonga anazy nanao ny fanambarana lehibe androany zay miapaka tokoa any amin'ny andavanandro ny vahoaka malagasy dia ny hoe ho anisy isy zany ny fiaonana miaraka amin'ireo vondrona
ny vondrona ny secteur privé zany ny amin'ny sehatra tsy miankina amin'iny herinandro iny ahafahana fampiresaka amin'zareo amin'ny fomba fampiakarana ny karama izay ataoko angamba fa niraisitsika vahoaka malagasy ho vaovao lehibe zany ary indrindrindrindra ny fampanantenana izay napetrany dia ny hoe ao anivony ataontsika hoe ny mpiasa-panjakana dia efa nanome toky izy ny amin'izay fa mila kosa izy mifampiresaka amin'ireo olona vao amin'ny misehatra tsy miankina ny ahafahana na tsia mampiakatra an'izany karama izany. Ankasitrahantsika indrindra ramatoa Noromary Lova Asnirina mpitondra teny ny filoham-pirenena sady taleny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika ny vahiny tato anatin'ny fampahalamba-baovao tamin'ity riva ity.